anatin'ity fandaharana izay fanaraka ao isaky ny talata sy alakamisy eto amin'ny télévision malagasy ity raha ny famaritana ireo biro fandatsaham-bato no nentina taminao tamin'ny fandaharana farany. Anio kosa isika dia iresaka manokana mikasika ny kara-pifidianana. Ara ho avy hatrany ary. Ny kara-pifidianana izay manamarina ny fisoratan'ny olom-pirenena iray ao anaty listy fifidianana no isan'ny antota taratasy takiana amin'ny olom-pirenena amin'ny andron'ny fifidianana na ny fandatsaham-bato. Hita taratra ao anatin'ny kara-pifidianana avokoa izay mombamomba ny mpifidy iray hanika tsy manano sarotra amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny biro fandatsaham-bato ny mikaroka ny anarana ao anaty listy fifidianana. Ny kara-pifidianana zany dia zava-dehibe satria io no manamarina ny mampifidy. Ny mpifidy manamarina fa voasoratra ao anatin'ny listy fifidianana ilay olona mpifidy. Ireo teboka hita zany ao anatin'ny kara-pifidianana dia ahitana ny mahakaratry ny mpifidy. Dia ahitana misy sainam-pirenena zany ary misy ireo fepetra momba ny fanamelohana sy ny hafatra ny ampiasana amin'ity kara-pifidianana ity. Dia ahitana ihany koa zany tableau izay manamarina ny vanim-potoana anaovana ny latsa-bato tahaka izao ary ao anatiny zany dia ahitana ny toerana faritra, ny distrika, ny commune, ny fokontany, ny foibe mpifidianana, ny laharana ny biro fandatsaham-bato, ny laharana ao amin'ny listy ny mpifidy. Ary mazava ho azy moa zany fa ao ny anaran'ny mpifidy sy ny fanampiny anarany na lahy izy na vavy, ny daty sy ny toerana nahaterahany ary ny laharana sy daty sy ny toerana nanomezana ny kara-panondrom-pirenena, ny ray aman-dreniny. Ary io zany dia tsy maintsy sy niavin'ny filohan'ny voamera mpifidianana anivon'ny distrika ary sy niavin'ny koa ny tompony amin'ny vanim-potoana izay nandraisany ity kara-pifidianana ity. Toy izao manaraka izao kosa ny fanazavany vahintsika ny vanim-potoam-pizarana sy ny fanaovozana ary ny fe-potoana ampiasana izany atao hoe kara-pifidianana izany eto amin'ny firenena fa indrindra mandritry ny vanim-potoam-pifidianana iray. Ny fotoana izarana an'izay ny kara-pifidianana izany dia raha voasoratra ao anatin'ny listy fifidianana zany ny mpifidy dia omena azy io kara-pifidianana io. Ny vanim-potoana fanavozana an'io kara-pifidianana io dia ny faharitan'ny kara-pifidianana moa dia 5 taona. Raha voatapitra zany ny 5 taona feno ny tableau izay anamarena ny fandatsaham-bato ny mpifidy arak'ilay voalaza teo dia tokony avozina zany io kara-pifidianana io. Ny andinin-dalàna faharoa amby enimpolo amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feno fifidianana dia manamafy fa raha misy ny fahaverezan'ny kara-pifidianana mpifidy dia tsy maintsy mampandriavy hatrany ny solon-tenan'ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny samy fifidianana izay mampahafantatra izany ny filohan'ny biro fandatsaham-bato voakasika mba hisakanana ny fampiasana ho amin'ny osika ilay very ary hanomezana ny mpifidy tapakila fanamarinana ny naharaisana ny fanambarana ny fahaverezana izay ento manamarina ihany koa ny fisoratana anarana ao amin'ny listy fifidianana sy ny zo an-datsabato. Tsy sakana tsy afahan'ny olom-pirenena mifidy ny fahaverezan'ny kara-pifidianana. Tsy midika nefa izany fa tsy dia zava-dehibe loatra ny tsy fananana sy ny tsy fahazoana kara-pifidianana. Ahafana misitraka feno ny zo ny fananana ity karatra iray ity raha toa ka misy fitarainana na fitoriana tiana atao eny amin'ny ambaratonga-pitsarana mahefa. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika indray tamin'ity androany ity. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Manasanao hatrany izahay hijery ny pejy sy ny roy izay efa misoratra ireo ambany ireo. Veloma tompoko.